Zavatra natao teto androany teto amin'ny commune moa zany dia fiantsoana an'ireo ray aman-dreny toteny lonaky ary ireo ray aman-dreny izay mijoro ara-panjakana ny fisian'ny fikambanany ary eo koa zareo avy eo amin'ny fokotany ary teo koa zareo conseiller ato amin'ny commune. Ireo ray aman-dreny telo ireo zany no natsoina teto satria misy problème anankiray izay iainanay ato amin'ny commune mahakasika ny jirama. Inona moa ny zavatra misy eo amin'ny jirama sy ny commune? Ny ovan'ny jirama zany ny compteur ny commune zany hoe misy compteur roa amby roapolo ny compteur ny commune. Agnatin'izay regny éclairage public na regny jiro manerana ny tanàna regny. Agnatin'izay ny akorandava, agnatin'izay ny rian d'abattoir, agnatin'izay ny bureau ny commune. Zay toera rehetrarehetra misy compteur ny commune zany dia novan'ny jirama compteur prépayé. Io politika ny jirama io zany sy commune raiky avao no natao fa ny bureau mpanjakana rehetrarehetra. Mieritreritra zany ny jirama fa hoe afahana mameno ny banga amin'izay pertany agny dia aleo aty amin'ny bureau mpanjakana ny sindrina na hoterena afahana manetsinetsina zay banga amin'izay pertany jirama. Ka zay mahatonga asika zany zao eto Fort Dauphin maty ny jiro amin'ny éclairage public eny amin'ny arabe eny no fanovan'ny jirama an'ireo jiro ireo ho lasa compteur prépayé zany hoe misy carte zay chargé va crédit asia vola zay vao io zany ny mandeha io jiro. Ny commune kanefa hatram'izay dia sora-bola zany hoe misy an'iregny facture asika regny misy vola aloha-sika zay agny taxe na sur taxe zay agnarany agnatin'ny facture ny jirama. Igny volan'ny commune igny sy pevan'ny jirama atiky fa averina amin'ny taratasy avao nga sora-bola hoe napiditra an'izao koa ny vahoaka ny Fort Dauphin tato aminay jirama tato dia igny koa gn'andoavanareo facture koa zany facture ny commune hatram'izay. Tsy nisy zay problème zay hatram'izay fa ny vangongo kanefa satria tsy ampy io vola io dia ny vangongo avao koa ny trosan'ny commune nanomboka 2019 hatramin'ny 2025 zany dia 1 milliard 500 mahery na agny amin'ny ataosika hoe 4 milliard mahery agny franc zany ny trosa. Ka io trosa io zany no mahatonga asika androany takiny jirama amintsika ny fandoavana an'io trosa io mba ahafahana mapiditra n'ilay crédit agnatin'ilay jeton na agnatin'ilay compteur prépayé. Dia ny zavatra misy isika koa manambola amin'ny jirama avao koa mitovitovy amin'izay avao koa ny valeran'ny vola asika amin'ny jirama agny amin'ny 7 milliard na 8 milliard agny koa de franc zany. Dia atao compte miditra zany io jirama atao zay andoavasika ny trosa nandritran'izay ny tao zay. Dikan'izay zany ny fitondrana zay hoentinay am'izao hamafa ary forsevan'ny jirama hamafa ny trosa rehetrarehetra zay efa nisy nandritran'ny ny tao. Ka rehefa ho voafafa io trosa io kanefa dia sy misy jeton sisy crédit ampidirina agnatin'ilay jiro sika eto. Eo zany ny problème zay mahatonga an'izao fiaonana miaraka amin'ny ray aman-dreny zao satria azadigny fa sika eto dia misy parc éolienne hitarita jiro mandeha manambaro agny mandeha amin'ny commune hafa ary gratuit. Sika eto mana parc solaire koa ary sika eto Fort Dauphin koa dia mbola mampindrana groupe gratuit koa ny jirama. Ka zay fanagnasika an'izay énergie fanagnasika an'ireo parc solaire sy éolienne ary fagnomeza groupe ny jirama zay dia somary maizina apotony jiro zany sika mangetaheta ambony laka satria ny jiro eto amin'sika koa ny vonona ary hitadiava problème maro hatram'izay sy nisy zay problème zay magnino androany zany takiny jirama zay trosa zay ary navady compteur prépayé. Maro ny vahoaka amin'ny taraina hatreny akorandava hatreny an-dabattoir nohon'izay fatapahan'izay jiro zay. Ka izahay ato amin'ny commune tompoky dia magnazava aminareo vahoaka fa tsy misy idiran'ny commune sy sitrapon'ny commune matoa zay nipetraka eto dia hampandroso sy fampandrosoana ny famonoana jiro. Ary zahay dia ny fanapa-kevitra ary nanao tenerana niaraka amin'reto ray aman-dreny fa hitaky ary hiady hatramin'ny farany hiverena n'io jiro mba ho gratuit ny éclairage public eto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin satria mendrika ny Fort Dauphin zany noho ny fitrandrahana zay misy eto. I QMM dia magnome io éolienne io magnome io parc solaire io ary mbola magnome gratuit an'io groupe io koa dia magnino zany ny jiro etoa sy atao gratuit zany ny éclairage public. Ny bureau aty amin'ny commune ekenay alohan'ny facture ny bureau
fa ho an'ireo toerana zay natokana ho an'ny vahoaka reo kosa dia tsy tokony handoavagna an'izany ary tsy tokony ho tapahana zany ny jiro agny ka niandry any zay satria ny fampiraharaha tamin'ny jirama fa efa sangy mihoatra ny loha satria tsy mety misy ireo fa mizingizy amin'ny hevitriny dia voatery sika tsy maintsy hiara itaky ary miangavy asika vahoaka mba ho andamosina iato nareo hiara hiady satria isika agnaty isan'ny mandoa facture jirama lafo eto Madagasikara dikan'izay isika mbola ambonin'ny Toliara mbola ambonin'ny Tananarivo efa mandray anjara koa sika zany amin'izay fandoavagna an'izay ataosika hoe ny banga eo amin'ny jirama zay amin'sika vahoaka eto zay fa mandoa facture lafo androany sika mbola mijoga koa zany ary mbola miaina koa ny famaizinana eto amin'ny commune urbaine Fort Dauphin ka de mampandre ny jirama zahay fa hoavy zahay amin'ny angady sy ny arona mihitsy ary tsy anaiky fa hitaky hatramin'ny farany ary ampitsaivina ny jirama fa ny rano zay trandrany dia alany gratuit avao ny rano lanirano sy andoavan'ny vola aty amin'ny commune io ohatran'izay koa ny tanin'ny commune zay nanaovan'ny contrat de bail nandritra ny efapolo taona dia mbola sy nandoavan'ny vola koa aty amin'ny commune ka rehefa mba mitaky ny trosany aty amin'ny commune ny jirama dia hitaky koa zahay ny trosanay agny amin'ny jirama koa dia hanao compte sika atoato ary hiady mba tsy anaiky an'izao tsindro azy lena ataon'ny jirama ny vahoaka ny faradofay izao zay ny antony nivoriana teto ary mampandre ary mitireny sonnette d'alarme amin'ny jirama hoe miverena nareo fa ny commune dia tsy mitovy amin'ny bureau rehetrarehetra ny commune dia miay vahoaka ka ny raha-bahoaka tompoko tsy misy anaovana calcul bénéfice hikalkulena hoe tsy maintsy aty amin'ny vahoaka anao ary amin'ny éclairage public ny ampy tonga ny bénéfice ny jirama hitombo